Manao tompoko Manao aiza ho aiza moa tsika zao hoe eto amin'ny rue du Bac tsika zany hoe eto à Paris zay toerana misy an'ity Notre-Dame de la Chapelle ity Notre-Dame de la Médaille miraculeuse zay raha tsika mahao fa misy aty Médaille miraculeuse église ity no raha mahafantatra fa eran-tany dia mahafantatra azy ity ny malagasy dia tsy diso anarana satria misy ireo masseur zay miasa tokoa anisan'ny mikarakara communauté malagasy zareo ny zavatra miseho moa zany dia amin'ny fagagana finoana tsirairay avy finoana zanak'olombelona na kristiana izy na tsy kristiana na mihina sy mihina dia misy natao hoe miracle ka avy amin'ny Catherine Labouré zany izay natonga an'ity misy miracle tena misehoany ny Masy Marie taminy tamin'izany fotoana dia ny Masy Marie no niteny taminy dia natonga ny natonga hoe anamboara izy médaille teneno ny église dia io no natonga ny médaille zay malaza eran-tany ary tonga dolo mitsangin'olona eran-tany manao fitidihana tato amin'ny mafinoana makristianina anazy ka hono tompoka ianao izay moniny atao Paris mba nisy any ve le hoe fahagagana tamin'ny alalan'ity médaille ity raha fanontaninao zany dia sarotra ny amalaza satria tsy tokony zany amary an'izay satria eo amin'ny miracle n'izy dia reto hitanao misorotra maromaro reto voalaza fa misy miracle ny fahagagana na fahasalamana fahasitrahana natao amin'ny fiainana sarotra tamin'izany fotoana zany ka andao angamba dia ireo no vavolombelona afaka hiteny tsy hitsara azy fa nisy tokoa zany miracle zany tamin'ny Catherine Labouré aiza moa tsika zao tompoko zany hoe ato amin'ilay toerana zany tsika ahitantsika andreto karazana médaille momba ny Catherine Labouré dia hitantsika zao maro dia maro tokoa izy ireo misy karazana maromaro ka voalaza koa fa zay olona mitondra azy ireo dia atsiaro fahasambarana ary izy zany hoe fahagagana zany zay tsy takatra ny sain'olombelona fa misy tokoa raha ohatra manafony ianao amin'ny Masy Marie no fiasahana Catherine Labouré misy ny message ny Marie zany hoe